ia raha ny zavatra hita aloha zany am'izao a dia ny coopérative tselatra dia isan'ny coopérative ataontsika hoe faraparany na hoe taraiky amin'izay fanapahan-kevitra mikasika ny fampiakarana ny saran-dalana izay. Ny antony dia mazava loatra, zavatra tsotra, mitady foana ny vahaolana hatramin'izay hoe inona no azo atao, inona ny resaka tokony fanaovana, inona ny vahaolana tokony jerena mba tsy hampisy fiantraikany mivantana any amin'ny fidiram-bolan'ny mpanjifa rehetra ny fampiakarana saran-dalana. Zay zany ny antony, zany hoe mbola nitady vahaolana foana zany zahay hoe inona ny hevitra mba hahatonga an'ity saran-dalana ity tsy hiakatra ohatr'izao. Kanefany ny zavatra misy dia misy ny rehefa tonga eo amin'ny hoe tsy azo anoharana. Misy sehatra maromaro be dia be mihitsy moa zany raha izay milazana azy ny vesatra mahazo mpitatitra amin'izao fotoana izao. Fa ny tena lehibe dia mikasika an'ity resaka solika ity, satria tsarovy tsara fa atao hoe any amin'ny 80-85 isan-jato ny vola miditra aminay anie ka lasa vidy solika daholo e. Dia nefany io vidy solika io tsy mitsahatra ny miakatra foana ary mbola hiakatra ary. Dia zay nahatonga anay hoe raha tsy jery afaka tsy izay zavatra io dia hoe aleo mampiakatra ny saran-dalana mba hipetraka amin'io 500 ariary io zay milazainay eto fa tsy famarinan'ny izy ity ny vidiny saran-dalana mihitsy, satria rehefa nanao kajikajy hatramin'izay fa misy fotoana maromaro zay nanaovana izay hoe ohatrina marina moa tena tokony saran-dalan'ny taxi be eto Antananarivo dia tiana miakatra mihoatra ny arivo hatrany amin'ny 2 arivo latsaka mihitsy. Afaka detaillenao ve hoe inona avy mety fahatantoka anareo anatin'izay hoe matafiakatra anazy 2 arivo izay, afaka resana ve lalina sa inona ve izy? Ay, raha misy aloha ny CPR iny tena hoe vesarany amin'ny resaka miara-bola zany, fivoaham-bola dia ny sehatra fitaterana ny tena isan'ny tena hoe voalohany amin'izany. Satria raha tsy teny hoe mikasika ny ohatra hoe resaka hetra fotsiny zao, tena be dia be nge ny hetra alohanay ankoatran'io ataontsika hoe patente sy misy ataon'io izay dia tena mandohatra amin'ny resaka droit de stationnement sy ny karazany izay tena mampametra-panontaniana hoe aiza marina ny alehan'ireny hetra izay alohanay ireny, moa hoe tena misy tamberina ndraikitra aty aminay mpitatitra izay mandoha an'ilay vola. Satria raha antsika tsy takona felona moa zany fa iainantsika andavanandro isan'andro eo, moa ve ny ary tena mifanaraka amin'ny zavatra hoe reo le fiara izay miasa na coopérative izay miasa amin'ny ary anankiray nge ataontsika hoe mahazaka fiara ataontsika hoe enina fa ny coopérative miasa mandalo amin'io efa misy folo mahery zany nge tsy mifanaraka zany. Za tsy teny resaka lalana dia rahana mahita io tsy amezany tsiny hoe iza na iza fa izahay kosany dia miteny mihitsy hoe zahay mahefa izahay ny adidy takina aminay amin'ny fandoavana hetra. Tsarovy tsara fa mbola tsy mampiasa akory zay an'io solika alaina eny amin'ny mpanjara solika ireny dia efa mandoa hetra amin'ny solika vidiana io. Zay ilay hoe TUPP ozy izy amin'ny fidiranana zay mandeha makany amin'ny antsoina hoe FR na fond d'entretien routier, zany hoe izahay ihany makana vola andeha hikolokoloana ny fitaovana izay ampiasainay amin'ny resaka mikasika ny lalana zany. Fa tena tonga ny marina ve? Tena mivamarina ve le olana mikasika ny lalana izay tsy miteny hoe tsy manao fanjakana na tsy manao commune, manao reo fa hita le vokatra le izy, vita ve? Ara-dalàna ve le zavatra misy? Zay zany ny zavatra le mahatonga anay miteny aminao be dia be le zavatra lehibe satria zay zany mikasika fotsiny hoe ny resaka mikasika ny aty amin'ny resaka fanjakana, fa misy koa ny amikasika ny resaka ohatra hoe ny fanafarana an'ireo kojakoja fanolo. Tena miteny aminao zay fa eto amintsika eto Madagasikara angamba ny antsoina hoe raha misy ny fampitahana dia ny pièce vaovao le antsoina hoe pièce amidy eny amin'ny mpanireny varotra pièce reny vaovao reny dia tsy mateza, satria nahoana ny kalitao an'ilay izy dia le kalitao farany ambany avy any amin'izareo mpamorona na mba tsy itenenana hoe pirate zany reny no tonga eto amintsika tsy maharitra tsy afabe zany dia maninona lasa mandeha mirona makany amin'ilay pièce d'occasion zay mpitatitra
zay raha amin'ny anaran'izay hoe pièce d'occasion lasa izany indray ve ny zavatra tsara nohon'ilay pièce vaovao fa tena zay mihitsy zavatra iainana eto Madagasikara zany hoe tsy mba misy zany na dia atao hoe fanaraha-maso mikasika an'ireny kojakoja fanolo zay ilainay ireny hoe mba tena zavatra tena ara-dalàna ve zavatra tena fiable ve tena zavatra tsara ve ny zavatra omenanay fa ohatran'ny zavatra misy dia zay noteneniko aminao zany hoe izay mampiasa lizy mahatsapa fa raha manolo zay pièce tsy maharitra mambolana anie mety herinandro raha resaka roulement zany dia tena matetika dia hoe aleo mividy ilay pièce ray manontolo occasion dia ino no apetaka dia mba mateza na dia vavy nampiasain'ny tany ivelany tany ary zany dia satria iny tena hita mihitsy pièce d'origine zany zao dia efa fisatra be mahazo anay be dia be zany ny zavatra tena hoe tsy fantatry ny olona eny ivelany fa ohatra hoe mieritreritra ny olona hoe mahazo vola reo dato tena misy ny vola miditra fa le vola miditra moa ve manam-pahatonga ny any amin'ireo tompona fiara tsirairay avy tena angamba ianareo mety tena gaga sy tena zany ve sao dia mba tsy tokony hanao mpitatitra tsony ny mpanao asa fitaterana satria tena azo tenenina mihitsy hoe mamoantoka ilay asa amin'izao fotoana izao. Nisy fanarana tany amin'ny ATT ve ianareo manana fikasana apekatra tsara an-dalana io sa hoe mbola an-dalana fifampiresahana manahoana ilay resaka compensation? Mikasika an'ilay fampiakarana ny saran-dalana aloha dia raha misy hoy aho ny sehatra fiariana isan'ny manara-dalàna indrindra mikasika ny fampiakarana vidin'entana na fampiakarana ohatrany any moa zany dia hoe saran-dalana dia ny mpitatitra ny isan'ny tena manara-dalàna satria izao misy lalàna mihitsy mifehy anay milaza manao hoe tsy mahazo mampiakatra saran-dalana zay raha tsy mampilaza 5 andro mialoha ny mpanjifa sy ny rehetra zay masahana an'ilay asa zany zay vao afaka mampiatra zay tsy mitovy amin'ny mpanjara solika zay tsy mitovy amin'ny varibary ny varibary na ny mpanjara solika androany ariva hafa ny vidiny raha pitsy maraina izy afaka tonga dia manova ny tarifiny zao indray no vidiny ka raha manontany ianao dia tena zay tena manara-dalàna tena mampilaza an'izay 5 andro mialoha zay vao mampiakatra saran-dalana miteny ianao mikasika ny resaka compensation teo ya tena manaiky zay ary misaotra betsaka amin'ny fanjakana manaroatra mihitsy zay misaotra hoe nanome fanjakana saingy kosa zany le izy tsy ara-potoana zay ny tena marina mihitsy satria raha ny compensation raisinay amin'izao fotoana izao voaingany teo moa zao nisy compensation voaka farany dia asa efa vita tamin'ny taona 7 no raisinay amin'izao farany 7 zay tsy mbola vita hatramin'ny farany ary ny tamin'ny taona 7 dia mbola misy mbola tsy azo any amin'ny fanjakana zany hoe manome ny fanjakana fa tsy arak'ilay fotoana ilana anazy zay zany no olana kely mikasika amin'ny resaka compensation. Miandry fampiresana amin'ny ATT ve sa hoe ny ATT décision raikitra le izy ny mikasika an'inona zay le fampiakarana saran-dalana efa décision raikitra mihitsy ny fampiakarana saran-dalana ny ho an'ny coopérative fitaterana ny fivorimby ao aminy no manapaka mikasika an'izay resaka fampiakarana ny 4 Desambra Randriambao-Zakia ao amin'ny district coopérative Tselatra. Randriambao Randriambao Avatram-bao